Vaovao hafatanteraka kosa no anizatsika ny fampahalalam-baovatsika amin'izao takariva izao. Nisy ny fampahafantarana ny hetsika Afrika B2B Forum ho an'ny sehatra tsy miankina omaly hariva tao amin'ny trano fandraisam-bahiny Colbert moa no natanterahana izany. Hetsika izay ho tanterahana ny Belzika ny fahaenina hatramin'ny fahavalo ny volana May 2010 sy 2010 ho avy izao. Dia ho jerentsika ny sary mirakitra izay fanadihadiana izay. Anisan'ireo firenena nasaina tamin'ny hetsika ara-toe-karena EU Afrika B2B Forum izay ho tanterahana any Belgique ny fahaenina hatramin'ny fahavalo ny volana May 2010 sy 2010 ny firenena malagasy. Nisy ny fampafantarana bebe kokoa izany hetsika izany ho an'ireo sehatra tsy miankina nataony teo anivon'ny ministeran'ny indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina niaraka tamin'ny IDBM Omaly hariva. Fanomezana lanja amin'ny secteur privé miaraka amin'ny fanjakana iaraka ireto ny secteur anay manana maizy azy ao aminay no entintsika makany. Zay no tena zava-dehibe anankiray hoe tsy hoe izay raha ny tianay dia hoe tsy hoe tianay moa zany fa raha ny sitraky zaotsika hoe mety taloha mety na tsy ny taloha fa mety ny olona namany hoe izay ministère fotsiny mandeha na présidence fotsiny mandeha fa allo no fivorina miaraka aminareo nareo no manabe ny sehatra satria nareo no ataony ambony andraindraina zany ahafahana manao zavatra. Nanamafy izay votoatin'ny hetsika izay moa ny talegy kabinetra ny ministera. Votoatin'io forum io zany dia amin'ny indrindra ho an'ny secteur privé. Amin'io zany dia afaka mifanena zany zareo manao B2B zay tena votoatiny lehibe indrindra. Zay atao amin'ny mandritra forum io mifankahitany société gasy miaraka amin'ny société européenne dia miaraka amin'ny société africaine fantatsika fa marché africaine moa miaraka amin'ny SADC sy ny COMESA dia marché ngeda be antsika koa marché européenne koa. Dia zay zany no tena hoe raha angonina amin'ny teny indray zany tena hoe amin'ny zavatra tena important ho antsika ao amin'ny secteur privé mandritra ny forum io. Mandritra ny forum io koa dia misy présentation ataon'ny fanjakana zany ny DBM présentation Madagascar fa mbola expliquer nanareo bebe kokoa izy rehefa avy eo. Anisan'ireo sehatra omendanja manokana mandritry ny hetsika EU Afrika B2B ny sehatry ny fizahantany raha ny fanamariana ny oety ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny IDBM. Lanja bebe kokoa ny secteur tourisme ankoatra ny secteur hafa rehetra. Zay ny antony hoe ny andro fahatelo dia natao tena hoe natokana ho an'ny secteur tourisme. Raha betsaka zany ny acteur ao anatin'io secteur io izay ho avy eo. Tombony lehibe ho an'i Madagasikara moa ny fandraisana anjara amin'ity hetsika ity.